vonavenao androany tiafa mampy ho an' jesosy a misokatra ny foko hoe misokatra ny saiko hoe a ambolena zavatra tsara androany aveloa ny fandohany misokatra ny foko misokatra ny saiko ambolena zavatra tsara androany dia farany misokatra ny foko misokatra ny saiko ambolena zavatra tsara androany amen gafa ho an' jesosy azy tsika moa hevitra tsy mahazatra ny olona loatra ary mino fa mbola tsy nisy pasterana nao titre tahaka tya raha samy titrena toroteny ny titre ny afaka androany dia izao makatsiro ny amin'ny ankonanao avery fandroany makatsirony amin'ny ankonanao akanao ny fiangonana dia mampianatra atsika ny ankonanao dia atsakanao ny jesosy ny ankonanao dia tokony ankonana miara-mivavaka ny ankonanao dia ankonana tokony misy anjenana mididina marina daholo zany marina zany fa misy ankonana ka lasakana-bavy jesosy manapakao fa mijaly be le olona ao anatiny misy ankonana feno anjely manodidina ny ankonana fa ny ao anatin'le trano hafahafa be raha vo miditra tranon'olona anankiray ianao dia mahatsapa azo zavatra zao vo miditra tranon'olona ianao dia misy tranon'olona mahafinaritra be tena tsapanao hoe very ty ankonana ity rehefa fampiresaka ny olona mahafinaritra be fa misy karazana tranon'olona ndraika vo idinanao a tsy aminao zay voany satria nahoana izy rehetrarehetra samy fatony mpamimotomototra misy olona vo miditra amin'ny chambre rainkay dia tonga dia mivoaka ny anankiray efa tokatrano anankiray tokatrano tamin'ny mariazy samy nandidika tao dia nanao hoe jesosy kristy no mandidy sy manapaka ny tokatranonay inona kalasana-bavy ny olana fa maninony zany mitranga kehitriny ny antony dia satria ny fiangonana tsy mampianatra ny olona iainy amin'ny fiainana davanandro ny fiangonana dia mila mampianatra ny olona iaina amin'ny fiainana davanandro amen raha vo reraka amin'ny fiainana ianao dia ho reraka ny ala-panahanao hoy baiboly hoe reraka ny olona noho ny lalana zany hoe mila tsara ianao fiainanao hafa mihitsy zany hoe kristianina manana fiainana mahafinaritra tena kefaka ny hoe hafa mihitsy zany hoe kristianina manana fiainana mahafinaritra hoe dia teneny izy makatsirony amin'ny ankonanao dia Deutéronome 9:20 tapany voalohany ary mifalia amin'ny soa rehetra zay nomeny Jehovah-Andriamanitra ao anao atrery any ary mifalia amin'ny soa rehetra zay nomeny Jehovah-Andriamanitra ao anao ny tena marina politiquement correcte raha ohatra ka miteny hoe mifalia amin'ny ankonanao dia zany zao tonga dia biblika be le teny mifalia amin'ny ankonanao fa mba hatonga le izy hazava aminao tsara dia nataoko teny anankiray zay fampiasanao andavanandro dia teny alalanao hoe ay tena hafa mihitsy ty navara dia hoe makatsirony amin'ny ankonanao tsy tena fa samy hafa le mifalisy makatsirony makatsirony amin'ny ankonanao lasana mavy mitsatro zavatra zao ny fiainana ao amin'ny ankonana ao amin'ny ankonanao ianao dia matetika tafahoana amina zavatra tsy ampozina ao anatin'ny ankonanao ianao a ao ianao no mahita olona tena hoe misy tsy vitovikevitra ary samy rivotra ny am'izay tia nororitanazy zany ny ao anatin'ny ankonanao ao anatin'ny ankonanao ianao indraindray diso fanantenana ao amin'ny ankonanao indraindray izy zavatra ndrasanao am'le ao akaikinao tsy ataony samba niandro be anazy anao an'izao nefa tsy nataony tsy naninona akory izy ohatra ny vehivavy amin'ny manao vola samba niandro be anazy hoe ahita ny voloko vo natao to tsy hitany akory ao anatin'ny ankonana nahitanao an'izany ao anatin'ny ankonanao mety ahitanao zanaka indraindray mety amin'ny ray aman-dreny na kristianina ary
Dendray mety misy fifamaliana ao tsy zany ve fa za miteny amin'ny zanaka tsy azo atao mamarika aman-dreny tena menina mafy be no ny zavatra mitrano amin'ny ankonanao a ndraindray anao tena kivy sy ketraka ndraindray hoy zareo tena fa maninona ary Andriamanitra ho tia ny ankonako fa maninona ny sasany hoe Andriamanitra fa tamin'inona ny nanoty no dia izao hoe mendrika no zavatra mitrano ao anatin'ny ankonana zao koa nefa fatara laskanabary ny fifaliana tsara indrindra mety ho azonao dia ao anatin'ny ankonanao la hitanao azy rehefa mahafinaritra io ankonana io misy fifaliana zay tsy hitanao naiza fa ny ankonanao irery ny afaka manomenao azy fantaro fa misy karazana kalitena fiainana zay tsy afaka namanao manome anazy ianao tsy afaka ny fianakavianao lavitra manome anazy ianao fa kalitena fiainana zay ny ankonanao irery ihany no afaka manome anazy ianao tahaka ny hoe zazakely anankiray ianao vao miteraka eny dia mahitanao le zanakao dia izy mitsiky voalohany manotora ka tsy zany hoe ianao vao mahita azy voalohany iny ny ankonanao ihany no afaka manome anao an'izany ny ankonanao no afaka manao zavatra manokana zay mahakasika ny fonao satria fantaro lasika nabary efa nabarantsika kely fa ny olona akaiky indrindra ny fonao dia ny ankonanao reo tena eo akaiky ny fonao eo tena miraikitra ny fonao raha vao reo manao zavatra mahafaly dia fatateraka ianao raha vao reo manao zavatra mampalahelo dia misy vesaka tanteraka ny ao anatinao ao mazava viatreto ka lasika nabary lasika nabary enao ve ho an'ny ankonanao ho an'ny fiainanao an-trano tsotra enao ve mahay mifaly amin'ny zavatra tsotra indrindra antanykelo kaikanao enao ve mahay mifaly amin'ny zavatra tsotra indrindra ve enao ve mahay manara-hoatra sy mifaly amin'izay zavatra eo aminao zao tontolo zao a fiainan'ny olona retraretra manodidina anao dia zao miazakazaka zao tontolo zao miazakazaka azo zavatra rehefa mahazavatra ny manodidina dia zay no arany mpifaliana hoay nahazo tomobily zay hoay nahazo trano zay hoay nahazo kamo tsara tahe zay dia rehefa mahazo an'iny izy dia faly fa mifantaniny enao kristiana koa ve ohatr' zay mantanykeo kaikanao tsika koa ve ohatr' zay hoe rahalasika nabary ny kristiana tsy tokony ohatr' zany hoe za tsy faly mihitsy aka tsy mahazo anina za tsy faly ka tsy mahazo iphone-nao ity za tsy faly ka tsy mahazo trano vaovao za tsy faly ka tsy mahazo rahalasika nabavy eo tsy fomba fiainana kristiana zany tenakelo kaikanao hoe tsy fomba fiainana kristiana zany hoe baiboly mampianatra hoe mifalia amin'ny soa rehetra zay eo aminao na hoe makatsirony amin'ny zavatra rehetra zay eo aminao maninao ane tokony oloharany-pifaliana ho anao ka lasika nabavy na zavatra tsotra indrindra tena menina mafy be ka lasika nabavy na mahita amin'ny fianakavianao manodidina anao za gaga be rehefa mandeha mitoro teny aty ambany tanàna aty zay dia mahita fiainan'ny olona dia gaga le ankizy kely tsy manao akanjo ambony tsy manao pataloha PMU misy zavatra somary fotsifotsy be miala vety makaty fotaka ny lalaoviny fa izy dia zazafary dia le olona manodidina rehetra dia olona faly nefa le olona rehetra tsy manan-karena tena keo hoe tsy manan-karena le olona hoe ny zavatra mahagaga ka lasika nabavy dia izao ary ty zany famarinana ny sosana fifaliana zany tsy any amin'ny arena tsy any amin'ny fananana matoa le olona na tsy manana ninina ary mbola afaka mifaly ny sosany fifaliana ny loharan'ny fifaliana zany tsy any amin'ny zavatra ananana fa any amin'ny fahaizana makatsirony amin'izay ananana aveko fanindroany ny sosana fifaliana zany tsy any amin'izay ananana fa any amin'izay fahaizana makatsirony
amin'izay ananana tena kelo akainao fa mahay makatsiro amin'izay anananao e mikesaka amin'ny olona sasanao anao any inona vaovao makesaka zao tsy mety ny dadana manana vakansy zany ve zao ny olona mba mahazo anina daholo zay tsy manana nininy tsy mba vidianany ramse aniny firasananavy eo ny fifalianao aza mipetraka any amin'ny zavatra ny fifalianao aza atao any amin'ny zavatra tsy anananao mba tena keno kaikanao fifalianao aza atao any amin'ny zavatra tsy anananao e fa ny fifalianao apetrao any amin'ny zavatra efa eo ampelantananao ao anakely misy zavatra zaraiko aminao tsotro eto dia ampieritreritra le izy akamoatra tsotra aby enao ve rehefa andeha anao voyage rehefa andeha lavitra anao vakansy enao ve any mpanaovana vakansy amin'ny makatsirony sa enao mitaingana tomobile mandeha voyage dia efa mahazo tsirony emitsarty emitsarty zavatra zao raha ny fiainanao rehefa tonga any amin'ny tanjona vao faly ianao dia olona ijaly indrindra ianao satria nahoana ny lalana makany amin'ny tanjona lavitra foana sy maharitra foana no le tanjona ijaly ianao raha ohatra ka hoe za tena mijaly be mihitsy rehefa ny tamatavy vao mahazo hainy ka lasanambavy eo raha te hiady ianao raha te hilamy ianao dia mianara makatsirony amin'ny voyage manokazonao hoe le zavatra ampianarako anao mianara makatsirony amin'le voyage sanatria mivavaka misy spanina eny an-dalana eny misy zavatra mitranga eny an-dalana eny raha ohana ka nitanjonao hoe za tsy falaka tsy tonga ny tamatavy ka lasakanambavy eo ka misy spanina eny an-dalana eny dia vao mainky hitombony arahelinao fa raha makatsirony ianao eny an-dalana eny ka misy spanina eny dia mahazo tsirony ianao na eny an-dalana azy tena kely no akaikinao mangala tsirony amin'ilay voyage hoe fa aza mifantoka loatra amin'ny destination ao anatsara ny olona miady anakarasakanambavy sy milamina ny fony dia zay olona mahay makatsirony amin'izay ampelantanany mahay makatsirony amin'izay ataony aka ohatra faharoa indray misy karazany olona antsonao hoe cuisinier ao misy ny antsonao hoe mpahandro ary misy ndraiky antsona hoe mpanao lakozia ny mpahandro sy ny mpanao lakozia samy cuisinier ny tanjona ny farany samy mahavita sakafo fa hainao ny tena mpanao lakozia dia izao raha makeny an-tsena izy mahita voatabia ray izy io zay hoe tsara zany voatabia zany fa mpanao lakozia ohatrena voatabia ohatreny telo dimanjato tavevana dimanjato teny fa ny mpanao lakozia mahazo tsirony vao mividy zavatra eny an-tsena izy dia efa mahazo tsirony hoay tsara be ny ovy ianao ovy io azonao ve le mahasamihafa ny olona anakiroa ray tonga dia mahazo tsirony amina zavatra kely tiako be kosa voatabia zany tiako zany ovy zany tsara zany ovy zany le narakiray tena hita mihitsy olona nirahany ovy atsasakilao dia amin'io tsy tealaly izy sady manao telefony vita eo entiny mody le ovy vidy ovy ianao ovy fotsy sa ovy meny ovy azonao ve ny olona faly lalandavaka lasakanambavy dia izao olona mahay makatsirony amin'izay zavatra mitranga ao fiainany aveko olona mahay makatsirony amin'izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainany amen fantaniako aminao ianao hoe mahay makatsirony amin'ny zavatra mitranga ao fiainanao manomboka androany ianao lasa olona miova tanteraka olona mahay makatsirony ianao amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao misy tepika maromaro eto ka lasakanambavy zay anova tantaram-piainanao voalohany tia misy zavatra mampiame anankiray dia ho tokony ny 1 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo mifalia amin'ny andro firavavonao ianao
atrantsika teo mifalia amin'ny andro fikaforavonao ianao ainao misy karazana olona na fety ako mbola tsy faly ianao ve tsy efa nahita an'izany any amina fety izy kampy a za te olo alohany andeha ho any amin'io fety io izy a za fitana robe fitanana robe izy ary misy escarpin ok dia vitan'ny escarpin izy dia ary misy anina miady amin'ny escarpin atao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia miakano tsara izy dia tonga any amin'ilay fety izy misy olona anankiray manao akanjo mitovy amin'ny tanteraka mihitsy orana bavy eo raha lehilahy tsy tehalala ny samina mitovy amin'ny akanjo lehilahy tsy manana olana amin'izany mihitsy zereo zao izy mialaka tsy mitovy ny akanjo tsy manana olana esy paster fensolaka mitovy ny akanjo tsy manana olana fa ny vehivavy vao mahita olona mitovy amin'ny akanjo mangalataka ary raha ohana ka niaraka taminy vadiny tamin'ny andro zay nividianana niny akanjo iny matika lehilahy zay fa niteny tamina hoe tsy tia manvidiny ianao tena mandritra ny fetikay mantolo izy misy olaty manao io zany mihitsy mihitsy ka lasika nabavy eo dia maninona ka misy olona mitovy akanjo aminao dika zany ane zany dia izao matovitovy ny akanjonareo dika zany tsaka le goanao zany raha ohatra ka tsisy manao akanjo afa-tsy ianao reny manao aniny akanjo iny mieritrereta fa misy olana zay ka tsy marina fa izany ny olona rehetra par définition ty zavatra tsara ko maninona ka misy olona olona telo manao an'izy satria anao antytsony ianina mananazy alasika naba mifalia ny zavatra nananao mangalatsirony efa mitovy ny akanjo nareo miara amintsika ndao tsika sy anao selfie ka tsy zany hoe fiainana mafinaritra ka lasika nabavy fa misy olona nany amin'ny toeram-piravoravona ary mbola tsisy fifaliana fa maninona ka ianao fa misy inona mazotoa misakafo efa hivoaka amin'izay zany tena tsy tiako misy le nataonao tamiko iny fa nanina anao tena voanandalo le olona iny dia mitsika ianao nefa tsy hitanao akory zahatra teto akaiky tena ka lasika nabavy tenenkanao akaikinao mangalatsirony amin'ny fiainana hoe problème amin'ny olona ka lasika nabavy dia zao tsy mahay miaina tenenkanao akaikinao ny akamaroan'ny olona hoe tsy mahay miaina makatsirony tenenkanao akaikinao makatsirony hoe aka ohatra aminao tsotra inona ny zavatra asain'Andriamanitra angalana ny tsirony Deutéronomie 26:11 mifalia amin'ny soratra zay nomeny Jehovah-Andriamanitra anao zany hoe zay zavatra rehetra manodidina anao ka hitanao fahasoavana dia afaka angalanao tsirony amen makatsirony ianao amin'ny fandrinanao makatsirony ianao amin'ny ondanao zay zavatra tsy anananao aza rara iny ka lasika nabavy eo aza manisy sira vorona eny an-danitra vorona manidina iny tonga dia asiko sira ty zay anananao ka lasika nabavy hofaly ianao raha mahay mifaly amin'izay anananao mety hotsotsotra ny saloanao angalao tsirony io aloha petraha eo dia mangala tsirony tsara mitodia vy mitodia vanana ka lasika nabavy teneko zavatra ianao ny olona rehetra ny fangalany tsirony dia enankisosy lavitoto enankisosy zavatra fa milaza aminao za na anana rolony asinasina antaniova zanakireo mahazo tsirony tena wow ny olona sasany ny anana ny raka vao miaraka amiko zaka ko any anana ny olana tsy le zavatra ho aniny fa ny olana le fandraisanao azy tenenkanao akaikinao hoe ny olana hoe le fandraisanao azy mangala tsirony ianao manana tomobily ianao na tomobily tsotsotra ary angalao tsirony
zay eo anao angalao tsirona mananakanjo ianao mangala tsirona am'izay akanjo anananao misimisy vatana kely venao ranabavy aza manam-panahiteny zany ny olana ny vehivavy manao régime izy manao régime te iainy dia ny olona rehetra ny kisitinany ny olona rehetra ny kisitinany ainao problème ny régime ane dia zao hoe nona foana ianao zany raha voanona ny olona dia kisitiny raha ianao tianao régime dia avyeo ny olona ihinana zay tokony hoaniny fasa manao azany nareo kosa manaty tsisy manampy anaty régime ty mihitsy a tena tsisy mba mipolea tsisy misupporte a dia miara-mihinana daholo safidinao ny ihinana an'io régime anao io tena keraka na mangalatsirona amen zay soa rehetra nynmirina soa rehetra kalasana bava fo marainy ianao mety misy olona tompotrosa miandry ianao vao marainy iny fa sainao aza rehefa le tompotrosa fa zao andriamanitra menao maraina vaovaonay avy wow anao zavatra ianao androano matoma menao maraina vaovao avy fa le sasany vao mahazo maraina vaovao andriamanitra vao fo maray andriamanitra aiza nahitako volamena-lay tompotrosa andriamanitra iona tahanina indray androany andriamanitra inona indray zao taraina rehetra zazakely rehetra androany ka lasika-nabavy aza manao an'izany vao maraina anao dia mitsiki andriamanitra nanokatra any vaovao ianao satria manana planina androany manokatra vaovao any vaovao ianao satria hitaha androany andriamanitra mety izy fahagagany hitsanga amin'ity androandroany ty satria ianao no manao azy samy hafa vao fo ianao tonga dia afaka amitsika na afaka motika mety sasany vao fo vao miditra ao anaty ao amin'ny dosy izy ka misy borosy nifray latsaka esany mandratsaka amin'ny prosonefy ty efihinany atao latsaka le borosy nify afaka tsy tesiny ianao e alainao le borosy nify dia ampiakarina vita ka tsy marana ave zany e ny sasany za borosy nify ray latsaka ty wa mangalatsirony amin'ny fiainana tena keraka ianao mangalatsirony amin'ny fiainana hoe ny tombonandro men'andriamanitra anao dia tombonandro natao mba hifalianao amen no teo zay faharoa kalasana-bavy mangalatsirony lazainy baiboly hoe obolana 5:10 aoko tahina ny loharanonao ary mifalia mivady ny fahatanoranao amin'ny dikateny sasany izy io a dia voatoy hatrany amin'ny zanany sy ny zafikeliny mifalia mivady ny fahatanoranao dia mifalia amin'ny zanakao amin'le vadinao aloha voalohany galasikana-bavy eo toko zavatra ray ianao teo lohan'ny paster ianao dia nanapa-kevitra teo lohan'ny paster teo amin'ny ten'andriamanitra fa hikavana amin'ny lehilahy io na amin'ny vehivavy ray io zay ve le izy galasikana-bavy any efa niteny teo ianao dia mifanarahanareo a manam-pahafata zay ve mifanarahana teo za ihana dia manaiky andrayanao tsy miterena tsy mivozonana malahelo na manina na manina za ve le izy galasikana-bavy ka rehefa hifanarahana ihany mandram-pahafaty raha vao io tsy hifalianao fa ataonao manahirana dia manahirana mandram-pahafaty fa raha io no raisinao hoe atao mafinaritra dia mafinaritra mandram-pahafaty tena menina mafy a mifalia ny vadinao atao zay mahafalianao ny vadinao efa ozana chéri ataovy kobolony ataovy koboly izy androany chéri lava volony izany aveo izy lava volo mangalatsika vao mahita ny vadinao ianao dia mindry le vadika tsara mi zany e fa tsy hoe taistony ka tsy zany ve tokony
fifalianao raha oranao teny ty zany mba ananarako ny raha kely misy raha menimeny vomoy datatrano za tsy tia hita tarehanao mihitsy za vola hitanao teny an-dalana tsisy rolo tsy nanao menaka tamin'ny tare ko manina rehefa ato atrano manao rolo anao sy menaka amin'ny tare alaha fantaro fa natokanao nazy hitanao teny an-dalana tsara iny misy rolo sy misy menaka talohan'iny ka tsy maharinary ve zany e tsy maharinary ve zany e dikan'izany ninonina izy itsika io ifady io vadinao tena kambaka ianao raha ifonako tia mangalanareo mivady fotoana mba ho anareo rery tena menina mafy be ary be sheria tsika androany makatsiony amin'ny fiainana andao tsika dehibe andao tsika nao azao makatsirony tsika amin'ny fiainana karasana bava mahaiza makatsirony a tena kevaka ianao mahaiza makatsirony nareo mivady rehefa azonao izy aza atao hoe ty tonga dia efa azoko bolongany io tsy tafalo antsony zany io anao inona ntsony e iala izy vita efa ty mivady au contraire azoko ty ndao tsika roa hanao zay ampiadana atsika andao ataotsika mafinaritra n'isanandrotsika vonfo maraina dia favavytsika fa tsy hoe inona jerenao nga misy talimasy be azotsika tsy rara iavy ele fiaina takarasana vavy mangalatsirony tena kenao kaikanao mangalatsirony e nareo roa kely mba mitokana kely ndraindray any amenna tsy fanao gasy mihitsy any ahoana koa zany dia zay vady ve dia ahoana mangalatsirony karasana bavy eo mahatonga ny kristiana zay hitanao rehetra dia amin'ny enina sasany tarehany raha tokony amin'ny sivy sasany kristiana rehetra zay hitanao amin'ny enina sasany daholo raha tokony raha ny amtoko dia mifaly tsisy olona faly tsisy olona faly amin'ny enina sasany zany fa ny olona faly amin'ny sivy sasany fa manina ny kristiana tsisy amin'ny sivy fefany fa manina ny kristiana tsisy amin'ny sivy fefany ny antony rahalasaka nabavy dia zao ny kristiana dia mieritreritra fa fahotana amin'ny makatsirony kasy mifaly zany tsarova ny fijaliany tompo ny jalo ny tompo mba hifalianao tena menina mafy be ina maimiainao anatiny fiainana tena kemaka ianao mila ramaka ny fiainana hoe enao mifalia amin'ny zanakao amen atao fifalianao ny zanakao na dia izy ohatrany manahirana io ary nao a miteny aminao a fa ho avy ny fotoana voalehibe io tsy eo aminao tsony so dia meritreritra ianao tazoky eto foana non ho avy ny fotoana tsy maintsy miala io ary lalàna ny fiainana zany amin'ny zanakao mangala fotoana miaraka aminy miara aminy lalao aminy miara aminy resaka aminy fa manina ny ray aman-dreny zanaka tsy lasa mifanalavitra be ny antony nga lasaka nabavy dia izao satria misy karazana ray aman-dreny isaky miresaka amin'ny zanany jean mifananarako amin'ny lahy tsy mety ho aly aminy normal be le zanaka tsy hiresaka amintsony vao mahita ny dadany dia azo moralina indray anyvany vao mahita ny mama dia mahazo moralina indray no nao ka lasaka nabavy eo amin'ny zanakao mahaiza makatsiro miaraka aminy dia anatony anao foana izy sy miteny zava-miafina amin'ny fiainany mo any aminao fa raha isaky mahita anao izy enao aza mandany voly enao aza any ndrio ahy any ka lasaka nabavy aza tao an'izany ny zanakao ka lasaka nabavy eo tsarovy fa mialohan'ny conseil anao dia tadidio relation tediavina relation aloha va conseil maninaka ty zanako ty manalavitra ana foana e pastera tena tsy hitako tso mihitsy za tena manamatra anazy foana miteny azy foana fa tena lavitra ana loatra izy dia teneko manina ny alavirina ohatra zao zany foy ny andro iainako izy vo mainka iafoy io raha ohatra zany nataonao fa mainka pastera alavirina fa hoana za mananatra azy foana dia zay ny antony analavirina ianao misy fotoana ianao raha lasaka nabavy tsy mila mananatra ny zanakao fa mila mampifaly azy
indraindray anao tsy mila mananatra fa ifonako ilay fomba fiteny mampirevy azy. Fantaniako aminao iza tamintsika reto no efa ifonako ilay fomba fiteny nampirevy ny zanany. Tsika kristiana reo firy tamintsika reo dia gaga ve kristiana raha ohatra ka nanalavitra be ny zanako, surtout ray aman-dreny lasapiny rehefa lasa kristiana ray aman-dreny an'le manitra lozan'le zanaka. Tsy miaina tsony le zanako fa miaiky jesosy eo le zazakely foandeha le zazakely mivavaka ho azy jesosy eo ambeno mivavany tsy teny foana, ambeno ny tombony tsy andeha ny zavatra hafa, ambeno ny fonitsy iompity amin'ny olona ny ananany, ambeno ny saina le lanitra eo izy le zaza farany dia ina ihany azamy malibana. Azosika tsarana ihany zany izy ho atsika ray aman-dreny maiza makatsiny ny fiainana indrindra fa tsika kristiana. Jesosy le namentsika fiainana be dia be tahaka namentsika kado anankiray Andriamanitra ka io kado io fiainana be dia be. Ny olona afaka mifaly indrindra dia ny kristiana nataony ao anatin'io kado io, fa ny problema io kado io nalain'ny olona dia nataony tao an-trano fa tsy misokafany mihitsy ny papie kado. Izay manana fiainana ka izy le fiainana io an-trano io amin'ny salama io petraka tsara zany le fiainan'ny olona. Fa lasa mamovay zany manokanoany mangalatsirony amin'ny fiainana ianao. Tepakemaka ianao mangalatsirony amin'ny fiainana ianao e. Zay fahasoavana nomen'Andriamanitra anao mifalio izy amin'izay soa rehetra nomen'Andriamanitra anao. Amen. Inona soa ampiaratananao? Zay soa meny anao dia ifalianao. Amen. Tsy fahotany zany. Tena keraka ianao tsy fahotany zany hoe ty zao haintsika rehetra nefa tsy pratika antsika ty verset anankiray ty. Filipiana 4:4. Ahoana tsara mifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo dia tsy natsara amin'ny atreo fa ozy izy hoy izao indray na hoe amafisoko etony mifaly. Amen. Zay eo ampelantananao zay afaka ataonao mifaly, zay azonao atao mifaly arak'izay tratranao. Amen. Fa aoka ianao kristiana faly. Kanasika navamy zavatra mampalahelo mandiana dia ty zavatra ty. Misy karazan'olona rehefa misy fahafatesana takizay ihany tsy nanao an'iny takizay izy nentiko nandehandeha ko manintaka nentana nandehandeha izy. Rehefa maty le olona voatarany kanasika navamy manomboka androany mila manana ankonana mahafinaritra be ianao. Mila manana ankonana ianao hoe tena nazanakao ary tokony ilaza hoe dadanay sy mamanay. Amen. Dadanao sy mamanao raha tanora ianao hoe tokony ilaza hoe ny zanako iny tsy sotro eny. Amen. Fa ny zavatra mitranga ankehitriny dadanay sy mamanay sekta ny zanakay tena iny tena niova be lasa sekta be lasa tena hafahafa be. Efa misy fivorim-pianakaviana ainao ny olona voapiny voanan'olo tena ho an'i Jesosy. Efa misy fivorim-pianakaviana ka mandihy daholo ny olona rehetra izy makasisana. Fa manino ianao tsy mandihy? Zay tsy mandihy amin'ny raha bevolo. C'est quoi? Rehefa tonga fotoana firavoravoana miravoravo ianao. Amen. Fa tsy hoe zay ny tsy misy amin'olona tsy masina. Aza mikitikitiky anay ny tanana iny fa ny tanana mamindra devoly. Fanasika navavy eo miova manomboka androany. Aoka ao an-trano atsiro be. Tenenykeno akaikinao aoka ny ao an-trano atsiro be hoe. Rehefa anjaranao mandro loka dia andrahotsara ataovy mahazo tsirony ianao mamandro azy azy. Ainao inona mampatavy ny cuisinier? Mampatavy ny cuisinier indrindra izy tsy mihinana amin'ny plat vita fa matetika izy mihinana ny tsefatsefany eny. Eny ampanaovany eny izy dia efa mahazo tsirony. Manitra matavy. Fa ny antsika raha tsy misy résultat za tsy fazany résultat aloha.
zany le kamarontsika akehitriny za mila résultat aloha vao miresaka ka lasena bavy eo na tsisy résultat io mifaly foana ianao amen na tsy ho avy mihitsy résultat mifaly ianao za tia teneko zavatra anankiray tamin'ny fiainako ny akamaroan'ny olona farahidy indrindra ka vao miditra amin'ny prof ampianarana dia miteny hoe ranger vos cahiers inona toy izay sortez une feuille raha vao zay nataon'ny olona ny prof dia matahotra daholo ny ankizy fa ianao za fifaliana tamin'ny fiainako za na manao examen io ary dia makatsiony amin'izany examen zany anao examen ia faly ary makatsiony fa ny antsika anao examen ankizy a manomboka androany rehefa mahay anao dia mahazo tsirony amen ho anao matoy anao tsy mahazo tsirony amin'io mafinaritra ane ny andelizy avy any ainao mahafifaliana amin'io manao examen rehefa mivalina iny dia fantatry fa ny anany ambony zarako avy eo vidindray iny izy voaka avy any maka tsirony zay angalanao tsirony dia ivelarana ao fiainanao amen ny falia mandrakariva eno iarindray ao anatsara amen amen ve zay tenikelo kaikinao ovainao zay eo an-trano amen eo an-tranonao io safidinao manokandreo mivonfo maraina na mifaly na tsy faly amen vomody any an-trano zao anao rehefa avy eo tsisy trano tsisy olana zany aizanao mahita trano olona tsisy olana ça n'existe pas fa mifantaniko aminao ny olana ve mandrava ny fifalianao raha tokony hoe izy rahalaskanabavy ny olanao tsy tokony aresin'ny fifalianao tsotra ny resenany izany lehibe ny olana sa le fifaliana raha ohatra ka amin'ny fifalianao ny lehibe voatontona ny fifalianao ny olanao dia takany tsisy fa raha vao ny olanao no lehibe no fifalianao tontona ny olanao indray mandeha fifalianao dia mivoaka sepitra andriamanitra aizany aleako ataoko anty dao iova manokanao tena kelo kaikinao dao iova hoe azenao andriamanitra mpifaly anao amen ary zay rehetra nomena andriamanitra anao hifalio zany kristianina manana angonana tahiny sy ambininy ary angonana mahafinaritra